raha communal ao Mahajanga hanamafy ny fihavanana sy ny firaisan-kina ny zava-misy. Firaisan-kina tsy miova amin'ny fanapahan-keviny Marc Ravalomanana ho candidat. Olana taratasy ketra Marc Ravalomanana nandefa taratasy any amin'ny sampandraharany ketra ny seni. Alatsinainy 20 septambra 2024 manatitra ny arabatonkilasy Tongovavy tonga soa indraina ao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no nasakanao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fifidianana avy hatrany ny taratasy ketra 3 taona no takiany lalàna amin'ny mpirotsaka hofidiana saingy zavatra fa no ilana kisa mba hisakanana ny firotsahana ho an'ny candidat team eto Antananarivo renivohitra hoy ny mandataire ny candidat Ravalomanana Marc. Ny 5 septambra teo no efa nangatany io taratasy io saingy hatramin'izao dia nina tsy avoaka izany. Ankoatra ny 3 taona takiany lalàna mantsy dia takina ny fandoavan-ketra hatramin'izao saingy tsy nentina maoka izany eny anivo ny foibe ny hetra hoy Julien Andriamorasat. Raha tafaresaka tamin'ny Germain Menjanary sy Mathieu Prince. Mahafeno ireo fepetratakina momba ny hetra ny taratasy manamarina ny faloavan-ketra azon'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny naha-candidat azy ho filoham-pirenena ny taona 2024 teo. Rehefa hita ny maha-ara-dalàna ny hetra voaloha dia fandoavan-ketra hatramin'izao indray no notakina. Efa nangataka ny taratasy ho amin'izany sy ateny anivon'ny foibe ketra teny Faravohitra ny 5 septambra teo ny mandataire saingy laza ity foibe ity fa ny eny Analakely no mamoaka izany. Tsy nomena hatramin'ny farany anefa izany ka nahatonga ny firotsahako fidian'ireo kandidatika Madagasikara eto Antananarivo renivohitra no laviny OVEC. Tsy noraisiny OVEC mihitsy ireo antota taratasy ireo raha toka tsy ara-dalàna raha ny fanazavana. Efa nandefa tokoa moa zay zany fangatahana tany amin'ny lehibe en centre fiscal Faravohitra tamin'ny lakamisy le 5 septembre 2024 nangataka an'le attestation de régularité fiscale ny président Marc Ravalomanana. Dia tamin'izay fotoana zay moa zany natsonondray zany tamin'ny 9 septembre hoe alefaso de demande any amin'ny centre fiscal Analakely. Dia nandefa an'izay fangatahana zay indray zany tany amin'ny centre fiscal Analakely eo tamin'ny chef de centre fiscal mihitsy. Dia teo moa zany dia tsy nisy valy le izy. Nandalo tany moa za dia eo tamin'ny chef de centre fiscal dia tsy mbola nisy valy le izy. Nampatsiaro fotsiny tamin'izay fotoana zay hoe tapitra tamin'ny le 48 heures amen'ny OVEC nanaovana ny amenona ny taratasy zany dia tapitra le fotoana dia kanjo moa tsy azo mihitsy le tany amin'ny centre fiscal. Dia napetraka tany amin'ny OVEC kosa aloha le certificat de régularité fiscale tamin'ny présidentielle teo satria neverina fa ara-dalàna izy zany. Dia napetraka tany izy zany miaraka amin'le demande napetraka tamin'ny centre fiscal roa zany dia voarainy zareo tany amin'ny OVEC mihitsy le izy dia namoaka ny délibération izy moa zany tamin'ny sabotsy izy iny namoaka fanapahan-kevitra hoe lavina ny candidature ny liste ny team zany amin'ny fifidianana municipal sy communal amin'ny décembre ho avy zao. Tsy nijano zany voalazana lalàna moa zany raha ny article 279 amin'ny lalàna fizory iny le lalàna 2014-020 iny dia manana 48 heures zany ny candidat mandataire moa zany satria zany mandataire moa zany ho any amin'ny CENI zany ametraka fitanana any amin'ny CENI déclaration zany manazava ny antony rehetrarehetra dia nalefa tany amin'ny CENI daholo zany atao mikasika an'izay na ny certificat de régularité fiscale zany le teo aloha zay neverina foara-dalàna iny matoy izy avany latsaka tamin'iny tokony iny ihany dia fa satria tsy nanome mihitsy tato amin'ny centre fiscal dia nametraka nalefa tany compétent koa le demande napetraka tamin'ny centre fiscal reto dia ny CENI moa zany androany ny déposé izy tany amin'ny CENI androany tamin'ny sivy dia manana 48 heures indray zany ny CENI amalinan'iny zany. Zay zany andrasantsika amin'izao fotoana tsara tsahivona fa ny dossier ny liste ny candidat team zany de recevable atao amin'ny OVEC tamin'ny voalohany satria tena complète ny liste io mantsy raha vao tsy complète le liste ny candidat dia tsy azonareo raisina mihitsy fa ny raisiny kosa aloha satria complète iny zany mazava tsara iny zany amin'ny article 6 amin'le décret iny zany fa rehefa tonga moa zany le fotoana aveo dia nandinika tsirairay an'le pièce amin'izay izy
complète daholo ny pièce rehetrarehetra ny candidat conseil valo amin'ny dimapolo afa-tsy io l'attestation io zay no averinay fa le certificat daholo dia mety kanio fa moa ny administration fiscale tsy nanome an'lezy mihitsy zany dia io zany tsika zao miandry amin'ny fanapakevitra ny siny raha ny lalàna dia taratasy fandoavan-ketra 3 taona farany no takina izany hoe ny fandoavan-ketra ny taona 1.24 2.24 ary ny 3.24 raha ity taratasy ketra ity dia nalo etra ara-dalàna ny filomarika Ravalomanana fa tsy araka ny vaovao ahely ka isan-kanana ny firotsahany ofidiana ao be ny tanàna ity taratasy ketra ity ihany koa no mbola nahafahan'ny rotsaka ofidiana ao filoam-pirenena tamin'ny fifidianana farany teo ary nekeny ny fanjakana izany amiko moa zany raha le principe ana déontologie administrative dia silence vaut acceptation accord misy exception izy fa refus indraindray fa raha ty amin'ity cas ty zay no averina fa le certificat de régularité fiscale amin'ny président farany zay no averiko fa ara-dalàna mihitsy satria ngela nitakiny lalàna ngera le décret iny na le loi zany texte électoraux reo dia les 3 dernières années no en règle le izy tsy mitaky zavatra koatran'izay izy aloha zany hoe 2020 2021 2022 2023 en règle président amin'io zany satria le certificat de régularité fiscale efa manazava an'izay ka zavatra hafa ndray moa no takina koatran'izay dia zay tsy fantatro zay zavatra efa tafapetraka teny amin'ny seny ny fitarainana momba ity olana ho an'ny candidat Marc Ravalomanana ity andrasana indray arak'izany ny fanapahan-kevitra vovaongy ny seny raha tena ampiseho ny mahaleo tena azy na tratra ny tsindry ara-politika ihany koa ity rafitra ity manoloana izay fitarainana napetraka tena nivonivo mera maloha tena misahana ny fifidianana ny seny izay momba ny fandavany oveka ny antota taratasy firotsako-vidiany Ravalomanana Marc dia nangatapana zavana teny amin'ny sampandrara misahana netra ny seny manoloana ny tsy nahazon'ny filoha Marc Ravalomanana ny taratasy ketra raha nambara ny mpapaka teny ny seny Soava Andriamartafika Androany miandry ny valiteny avy amin'ity sampandrara ity araka izany ny seny vao iroso amin'ny dingana hafa voalazany lalàna amin'ny famoahana ny ritr'ireo kandida ho iatran'ny fanazavana namoaka fanapahana ny oveka ny sabotsy teo no lavina ny antota taratasy firotsahako fidiana ho candidat be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra ho an'ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo prailista aminy antota taratasy firotsahako fidiana napetraka ny 1 septambra lasa teo ny tsy fananany ny 211 bis na ny certificat de régularité fiscale izay tsy nomeny teo anivon'ny sampandrara momba ny etra no antony fandavana io raha ny taratasy ny voaka malona izany nangatam-panazavana teny amin'ny sampandrara amsana ny etra ny seny malona ny tsy fahazahoan'ny filoha Marc Ravalomanana ny taratasy ketra raha ny nambara ny mpapaka teny seny Soava Andriamartafika Androany miandry ny valiteny avy amin'ity sampandrara ity arak'izany ny seny vao iroso amin'ny dingana hafa voalazany lalàna amin'ny famoahana ny listy ireo candidat raha ny fanazavana hatrany lalàna tokoa dia mamaritra fa ny seny no tompoteny farany eo amin'ny famaranana ny listy ireo olona mahafian'ny fepetra ny amin'ny firotsako fidiana tsy ny andro izay teto arivon'ny seny fa androany alatsinainy ihany dia efa nanoratra any amin'ny sampandraram-panjakana izay voakasiky ny antota taratasy tsy feno teo anivon'ny oveka dia ny sampandrara misahana ny etra izany ary dia miandry ny valiteny avy eo anivon'izany sampandrara misahana ny etra zany izay eto anivon'ny seny mba ahafahana miroso amin'izay dingana hafa takiny lalàna eo amin'ny famaranana izany listra araka izay faniriny ny mpifanenana izany tsy atao tompotra amin'io isika vahoaka satria betsaka ny resaka mandeha ka everina fa adidina iseny ny mitondra fanazavana araka izay voalaza sy ny faritan'ny lalàna izay tsy niseny avy hatrany mandray fanapahan-kevitra fa misy ireo fepetra takiny lalàna izay everiny seny fa rariny sy tsy nrahajaina dia miezaka manaja izany izay efa manoratra ary efa tafita ny anivon'ny sampandrara misahana ny etra izay fangatahana iseny fangatahana moa zany ny antony mbola tsy namalinizy na tsy nahazahoana Andriamato Marc Ravalomanana izay atota taratasy zay tsy ahivina hatrany fa efa nahazo ny certificat de régularité fiscale na fanrotsaka ofidiana filoam-pirenena tamin'ny taona 2024 ny filoha Marc Ravalomanana saingy izao no lavina izao aty amin'ny volana septambra 2024 hiatrika fifidianana be ny tanàna ny volana desambra 2024 raha tsy ahivina dia efa nanamafy no ny filoha Marc Ravalomanana manoloana ity tranga ity fa tsy amela amin'izao izao zava-mitranga izao fa hiady hatramin'ny farany satria zon'olom-pirenena iray ny mitondra fampandrosoana ho an'ny tanàna misy azy ka tsy misy tokony anakanay izany finiavana izany na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana herinandro moa no nolazain'ny seny
fa antarana ny fikarakarana ireo antotantaratasy ho amin'izao fifidianana izao raha tokony ifarana ny alakamisy fa 7 ny volana septambra izany miankina amin'ny gouvernemanta nefa ny fanapahan-kevitra farany raha ny fanazavana atrany manodidina izay vaovao izay ihany tokony tsy anaiky ataon'ny fitondram-panjakana fitaovana politika toy izao ny sampandraram-panjakana Oiparena Augusta mpitondra teny ny firaisankina na inona zava-misy dia tsy miova amin'ny fanapahan-kevitra efa noraisina ny firaisankina fa ny filora Valomanana marika no kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra miankina amin'ny firosoan'ny fanjakana amin'ny filambany kosa nefa ny irosoana amin'ny dingana hafa ho iatran'ny fanazavana Germaine Mejanary Mathieu Prince atrany tsy lalàna fa sotasota politika mazava ny taratasy milaza ny fandoava-ketra ny filoha Marc Ravalomanana nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 izay no amariny ny esam-pandraraha ny fandoava-ketra fa ara-dalàna tsy mivoaka ho azy iny fa matona azo anio ny tenany ny taona 2024 dia ara-dalàna ny fandoava-ketra tokony tsy anaiky atao fitaovana politika ny sampandraram-panjakana satria izy ireny ho hitondra savorivory eto amin'ny firenena hoy ny teo anivo ny firaisankina mpanaja lalàna fa tsy mpandika lalàna ny firaisankina noho izany irosoana avokoa ny antanatohatra rehetra mba tsy hisiny ny savorovoro miankina betsaka amin'izay ho fietsika sy ho fanapahan-kevitra ivoaka kosa nefa ny irosoana amin'ny dingana hafa ho iatrany ny fanazavana politika le izy politika fa sisy mitombona amina resaka teknika la resaka lalàna politika le izy hoe tsy fanzy manao candidat ny président Marc Ravalomanana dia zavatra foroporonao daholo ny zavatra rehetrarehetra ka zany dia tompona andraikitra amin'izany daholo isika rehetrarehetra isika vahoaka ny Tananarivo zay te hifidy anazy ho avelana amin'izao ave le zavatra ka zay zany dia sy misy mbola nao ny recours rehetrarehetra ino moa zany efa déposé indray zany zao ny recours ao amin'ny CENI satria 48 heures alohan'le taorenan'le sabosy zany efa tafetraka ara-dalàna sara igny dia ho hitatsika anao hoe toiny sika zao fa zay dia sy hitanay fa tena hoe politique ny ampidirana amin'ity zavatra ty hoe atahoragny président Marc Ravalomanana no lany zay zany le izy zay zany aloha dia manara-dalàna aloha arahanay daholo ny voie de recours tokony azo atao fa rehefa avy eo indray izy dia sy tompona andraikitra zahay raha misy zavatra hoe sy mahitsy fagnanay kotra dia arahanay tany-tandalàna ity zay koa dia olo manara-dalàna dia arahanay daholo ny voie de recours rehetrarehetra dia ho hitasika aneo mitoy tsy ny avy ety amin'ny fanoherana no mitady savorovoro fa ny fanjakana no manosika amin'ny fomba rehetra irosoana amin'izany ho iatrany ity mpitondra teny ny firaisankina ity tsy miova ny fanapahan-kevitra ho an'ny firaisankina fa i Marc Ravalomanana no kandida ho ben'ny tanàna avy amin'ny fanoherana eto Antananarivo renivohitra tokony tsy atahotra ifaninana amin'izany ny fitondrana raha madiofo ara-politika ho iatrany i Paraina Auguste tsy salasalana ny mety sy ny korotana ara-politika eto amin'ny firenena ho ny mpanao politika taberana Andriamanantsoa to fanjakana tsy natao andamina mantsy ny mpitondra ankehitriny fa mitady ny fomba rehetra isy ny korontana mila mitandrina ihany koa anefa mahalonjany satria ny tsy sy ny fifidianana sy ny fikasana ametraka fanjakana tokana eto amin'ny firenena no mety ambadika izao hoy ny fanamafisana horantsika vetrany fanadihadiana eo amin'ny sary narindra Mathieu Prince ny fomba fanaovana politika tamin'ny fitaom-pitondran'ny Amiral Ratsiraka no miverina amin'izao fotoana izao na ny fiainana ara-sosialy ny vahoaka azy dia ahitana taratra izany toy izao fihetsiky ny fitondrana izao no isan'ny teraka ny krizy roa arivo nolazaina ihany koa mantsy tamin'izany fa tsy navita etra ny filoha Marc Ravalomanana rehefa natahorana mafy tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna trehana tamin'izany fotoana ankehitriny miverina ny sary sy ny fomba fanaovana politika eto amin'ny firenentsika ho ihany taberana Andriamanantsoa efa mazava ny taratasy ketra ny filoha Marc Ravalomanana hoy izy ary porofon'izany ny nahara-dalàna ny firotsahany hofidiana tamin'ny fifidianana faranteo roa ny zavatra tiany mpitondra atao amin'izao fihetsika izao na te hametraka kandida tokana eto Antananarivo na mitady korontana mba tsy hisiny ny fifidianana mangalaka certificat de nationalité fosy angatana 100 000 e candidat mandeha amin'ny 211 bis sy misy magnano rame de papier anankiray zay rehetrarehetra zany vola daholo tadavina candidat ambanivohitra zao angatana impôt agny amy 500 000 FMG mahery tanina nefa sy voboriny akory tsy azakanaovana zava tena sarotiny zareo misy fanaovana ty zao nahazo ny président Ravalomanana zao tamin'ny présidentielle izy na 211 bis atahorany zareo zany candidat eto Antananarivo zay tamin'ny taratry tamin'ny député teo fa nidomine van'ny team ity Antananarivo ty
dia natahorana zany izy anao ny candidat ilana hevitra samy 211 bis nefa tamin'ny présidentielle izy na 211 bis ity ihany ny fitondram-panjakana zay ihany navoan'ny Didier Ratsiraka sy nagnome 211 bis any i Ravalomanana koa tamin'ny 2002 entahitan'igny rotaka be tamin'ny 2002 igny tamin'ny lasaka présidentielle. Ny eritreritiko zany sy tianao an'io fifidanana maire io ny fitondram-panjakana dia mitady zavatra ikorotagnany vahoaka dia ho akisaky io zay zany fijerevako anazy zany hoe sy tianao an'io izy ary tadavin'zareo zany candidat-njareo anankiray ihany zany no candidat maire eo. Za zao nahazo ny telefôny avy ambanivohitra ihany teren'le député ao misy le candidat potentiel anao aza milataka fa sy manongana ity TGV ity. Misy fikasana ametraka fanjakana tokaneto ka izay candidat hita fa manana ny tanjany dia ikarohana fomba mba tsy candidat azy ireo. Tratran'izay ohatra ny candidat izay heverina fa natanjaka ao Diego Renivohitra, ny ao Toliara ary ny Arahamaita ny eto Antananarivo Renivohitra. Misy politika politisianina hafa mihitsy ataon'izao fitondrana izao izay mifanondra tanteraka amin'ny soatoavina sy ny sata republikana. Manahira satria ohatrany kan Diego io satria ny vahoakan'ny Diego misy ny mangataka ny lehibe ny tanàna ilasaka satria hitanao tsara fa Diego zao tena modèle misy agnaty fahatany mandroso misy Diego io dia tamin'ny députation izy efa nimenacenao zany ho samborinao district ny députation zao ndray izy agnano candidat maire nigadranao 5 taogna misy dikany fotsiny zao Toliara recherché Antananarivo somenao 200 bis zay ny tarika korotana sy fantatra koa ny rivo Rakotovao Majanga zao amina sy fantatra koa nanaovanao ny rivo Rakotovao Majanga ireo ranasiraka moa député izy tsy hitanao nanaovanao anazy fa ry zay mitranga zao dia rotaka daholo zany miandry rotaka ny vahoaka malagasy. Itananarivo aloha sanaiky ny Ravalomanana zany sy lasaka za dia matoka zany. Itananarivo ho hitatsika eo anaovan'ny vahoaka n'Antananarivo vahoaka n'Antananarivo fa mangetaheta ny marika Ravalomanana no ho be ny tanàna n'Antananarivo satria agnadio tamin'ny Ravalomanana te na migona sigara izy sy hitanao amin'ny lalambe ny taxi manao cravatte daholo ny bus agny ny velona daholo ny ziro sy miasa ny polisy ziro eran'ny tanàna nadio ny tanàna tamin'andro na marika Ravalomanana tena nadio sy discipline tamin'ny teto nadio misy izay tadavin'ny vahoaka n'Antananarivo amerina zay asina Antananarivo zay ka mahakapitaly an'zay e mahavita an'zany dia i président marika Ravalomanana ihany amin'ny candidat matoa izy nanao isaorana anazy ny décidé hoe hagnano candidat dia hitany zany fa fararian'ny Antananarivo ka soa avelanao ilasaka io dia ho hitatsika eo anaovan'ny vahoaka n'Antananarivo anio vahoaka n'Antananarivo sary tena mampitany korotana ve tadavitsika korotana ve tadavitsika amin'ity firenena ity sa filaminana. Mampatahotra tanteraka ny zava-misy amin'izao fotoana fa atao misy finiavana ny sy ny korontana avy amin'ny fanjakana. Midika izany fa ny fitondram-panjakana no mampidikizony ny fiainam-bahoaka satria ny vahoaka efa sahirana ara-sosialy saingy mbola atosika iaina anaty krizy indray ankehitriny. Fa tsy afaka misehatra amin'ny asa-panjakana mandritra ny telo taona ijavo zazara Jean-Luc Désiré ben'ny tanàna Ambonivohitra Antsiranana nomeloany fitsarana misana ny ady amin'ny kolokolo na ny PAC Antananarivo igadra sazy miatra 5 taona an-tranomaizina ary mandolamando 20 tapitrisa ariary ny tenany raha ny fampitambo avao. Raha ny fantatra dia namoana didy fampisamborana makasika raharaha fanodikodiana-mbola tany amin'ny taona 17 i Jean-Luc Désiré niaraka tamin'ireo olona efatra hafa izay voakasiky ny fanasaziana ihany koa. Vao ny zoma teo anefa ny tenany no natafapetraka ny atao tantaratasy firotsahako vidiny teny amin'ny OVEC satria isan'ireo efaninana amin'ny fifidianana be ny tanàna ho tanterahina ny 2 Desambra ho avy izao ny tenany. Izy no kandida nametraka ny atao tantaratasy firotsahako vidina voalohany tao amin'ny distrika n'Antsiranana voalohany. Any Mahajanga kosa indray tsy vaky ny firaisan-kina anamafy ny fihavanana eo amin'ireo mpikambana ny zava-misy ny filohan'ny fanoherana eo anivon'ny antenimieram-pirenena raha nano hevitra makasika ny raharaha ao Mahajanga mampifanolana ny mpandrindra nasionaly prositeny sy ny filohan'ny HVM amin'izao fiatriana ny fifidianana kominaly izao.
tsy maintsy miravina ny olana hoy ny fanamafisana ary vao maika aza ampitambatra ny firaisan-kiny izany amin'ny adidy sy andraikitra goavana san'izy ireo eto amin'ny firenena indrindra ho tombontsoa ny malagasy 30 tapitrisa fanadiadiana eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Manana tanjona lehibe samy te-hampandroso ho any tanàna ny Mahajanga na i Afakandro Christian na i Rakotovahory filohan'ny HVM ary sary-piaro ny amin'ny zava-misy. Efa miravina ny olana hoy ny fanamafisana ny filohan'ny fanoherana eo anivon'ny antenimieranam-pirenena no pitarika ao amin'ny firaisan-kiny. Ny problème ny Mahajanga izany dia fitiavana manokany président Rivo sy fitiavana manokana ny député Afakandro tena anjara te hitondra ny anjara brikiny ho amin'ny tanàna io. Isorana manokana député Afakandro, isorana manokana président Rivo izay tena maniry izy mirahalahy te hampandroso an'io hitandray anjara hitondra anjara brikiny amin'io tanànany Mahajanga voalohany io. Tsy ampivany firaisan-kina fa vao maika ampitambatra ary anamafiorina ny fihavanana ny zava-misy ao Mahajanga raha ny fanamafisana trany. Miady tsy maintsy misy fa tsy na olona mpifankatia raha miady fa le asaro-piaro no mampiady ka fitiavana te hanasoa tanàna reny aminay ary vao maika mampitambatra aminay, vao maika mampifamatotra anay, vao maika misy zay respect mutuel zay entre anay. Manana adidy sy andraikitra goavana eto amin'ny firenena ny firaisan-kina amin'ny fananana solombavam-bahoaka maro miady misolo tena ary mijoro ho an'ny tombontsoa ny vahoaka malagasy. Maheretseretinareo hoe tsisy député firaisan-kina dia inona zavatra hiseho eto amin'ny tany sy fandrakana ity satria ireo député manohana ny fitondrana tsy mahasahy miteny ny tena hetaheta-bahoaka, tsy mahasahy miteny zavatra maharary ny vahoaka, tsy mahasahy miteny ny kidnapping, tsy mahasahy miteny ny lalana potika, tsy mahasahy miteny fiakaran'ny vidim-piainana, fiakaran'ny vidim-bary, tsy mahasahy miteny fa eo mianahana ohatran'ny sahony eo ihany. Fa izahay ireo député firaisan-kina ireo no mahasahy hisolo tena hiteny ny fitarainam-bahoaka ka izay adidy lehibe izay tsy izay akory no hahatonga anay hisaratsara ka ao anaty fa resaka ady hitambaranay le izy hifampitezainay ao anatin'izay. Hatreto aloha mbola tsy fantatra izay ho kandida ny firaisan-kina ao Mahajanga voalohany ho an'ny fifidianana be ny tanàna ho ataony 12 Desambra ho avy izao. Ny azo antoka kosa dia nahitana vahaolana manoloana ity raharaha ity ho ny fanamafisana. Vaovao manodidina ny fifidianana izay ihany andray anjara feno amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotra ny tanàna ny fanoherana ary anao ny fomba rehetra andrombana ny fandresena anaty ny ara-dalàna azona ny fahefana ny fotony ahafahana manohy ny tolona ho fanarenana ny firenena ho ny fanazavana. Mila ny vahoaka mandray andraikitra andray anjara feno ary sahiaro ny safidy izany amin'ny mahafifidianana manakaiky vahoaka azy. Fanampanazavana. Tazany potsiny ny fahoriana menjady amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tsy misy vahaolana matipaika avy amin'ny mpitondra fanjakana. Mikorontana ny fiarahamonina sy ny sosialim-bahoaka, potika ny toe-karena, mibaribary ary azo sapahitana ny tsy fahombiazam-pitantanana maloana ny zava-misy. Latsaka katerena ny firenena, tsy zarizary ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Betsaka ny korontana eny amin'ny université, tsy voapaye ny bourse an'ankizy, tsy zarizary ny rano fisotro, tsy zarizary ny fitsaboana-tsika rehetra, potika ny lalana ka dia miangavy anareo vahoaka izahay solombavam-bahoaka mba hitolona hiaraka aminay hitaky ny ara-dalàna ary hitaky ny zoro malagasy rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy. Ho an'ny distrika ny Faratsio manjaka ny tsy fandriam-pahalemana tato anaty ny andro maromaro zao mandrandrirana sy ny mponina ao an-toerana malonjany. Misy ny fepetra raisy ny tompona andraikitra ao an-toerana analefana ny fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka indrindra mongorana ity asa ratsy mampijaly vahoaka ity. Tena tao anatin'ny fotoana, atao hoe tao anatin'ny fotoana maina vanim-potoana mainandro zao, taorianan'ireny falanina solombavam-bahoaka ireny dia tena manjaka ny alatromby aty amin'ny distrika ny Faratsio. Izy io dia zavatra piseho ihany rehefa tonga ny fotoana mainandro satria eo le raha mahakasika ny raha ataontsika hoe ara-tsosialy amin'ny malagasy, eo ny famadiany raha zazalaza zavavy dia zany rehetra zany mitambatra manome an'izany ary izay indrindra no antony anankiray tena nanaovana tantsoroka be dia be niaraka tamin'ny vahoaka
satria tena tsy vitana olona rery ny fandrimpahalemana fa tena irahana amin'ny vahoaka sy mipitondra ary zay dia nametraka telefona anankiray ifampiantsoana ary manana an'ireo commune manodidina ary zay no ahafahanay manaitra sy miaraka amin'ireo radioparitra zay ahafahana hoe tena misakana ary nahitana vokany zany tany amin'ny commune Andramiady zay tratra tany Mandivato tany amin'ny commune Vinano Atsimo tratra tany Faravohatra tany amin'ny Andrarivo taoka Tsapamazo zay fiarahana mentana miaraka amin'ireo ataontsika hoe olona reo vatandehilahy sy reo vahoaka ny tsy maintsy mijoro ny firaisan-kina ambitsaritra ny fampahantrana ny vahoaka malagasy manaramaso tsy mitsikera ny asan'ny fitondrana ary manolotra vahaolana ho an'ny firenena tsy vitan'olo tokana nefa zany fa mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny olo-pirenena tsirairay kiondalana io fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsa ny tanàna ny 10 desambra io fifidianana manakaiky vahoaka ary fifidianana izay olona hitantana mivantana eny fotony manana kandida ny firaisan-kina ao amin'ny distrika ny Faratsio mandritra izany mangataka nareo vahoaka ny Faratsio rehetra fa tsy ho vitany député Milina Ramilsona irery ny asa fefa vita ny lalana manavaratra any maromaro koa ny makandrefana any tsy vitsy ny makatsimo any mboamboarina ny eto votanany ka ireto ireto kandidatsika reto raha tahina ka ao ambadiky ny sika de mino aho ary matoky aho fa ho lasa tanàna miadana ity tanàna ny Faratsio ty tanàna ny miray saina tanàna ny firaisan-kina tanàna mahay mifanoha zay indrindra tompoko lasy tompoko vavy ny antony ijoroana eto adidin'ny olo-pirenena ny mandray anjara feno amin'ny fifidianana ary ho sahiaro ny safidy amin'ity fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsainy ny tanàna ity ijanona ny Faratsio sika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity tontosany sabotsy teo ny lanonam-panjakana fametrahana samboady ny solombavam-bahoaka voafidy atao amin'ny distrika ny Faratsio no menjanary Ramilson tonga tanan-toerana natanteraka izany ny filohan'ny fanoherana eo anivon'ny antemeram-pirenena sady filoha-mpiara-mitantana ny firaisan-kina notrony ireo solombavam-bahoaka maro avy amin'ny firaisan-kina sy ireo vahoaka maro be faratsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Andry Rakotomala koa araka ny didy navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izay navoaka ny Andriamatoa tsy eto moa ny lehibe ny districta satria izy ny tokony hamaky an'io dia lakitsiny Andriamatoa Ramilson ny didy rehetra araka ny fahefana izay nomena Andriamatoa filohan'ny antemeram-pirenena izaho randrena solony haiko sy tenitery solombavam-bahoaka voafidy tao Toliara voalohany no sady filoha lefitsy ny antemeram-pirenena dia hametraka eo antsoroko ao ity samboady ity Andriamatoa Ramilson Andriamampiona no menjanahary homarika ny maha solombavam-bahoaka voafidy teto amin'ny distrika ny Faratsio anao toizatsika tanina mako atao memafy koa mirary soa anao ny tenako aleo alasa avita ny adidy napetraky ny lalam-panorenana sy ny vahoaka ny Faratsio anao dia ho tahin'Andriamanitra ianao havita soa amin'reto vahoaka mahafinaritra reto misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy mazava ny valim-pifidianana fa Ramilson no voafidy ho solombavam-bahoaka tao Faratsio mampamitra-panotaniraka izany ny tsy nisinona solotena-panjakana nanatrika ity lanonam-panjakana ity aiza daholo ny solotena-panjakana rehetra tsy avy androany mbola tahampiasa ny fahefaham-panjakana ve isika sa hosazilana reto vahoaka nampiseho fahefaham-bahoaka izay nifidy an'ny Ramilson fa volam-panjakana volam-bahoaka hatsemboam-bahoaka ny pehena karamanareo ka ianareo manam-pahefana rehetra eto amin'ny distrikta ny Faratsio
rehefa tsy mahavita ny asanareo ianareo dia midemisiona fotsiny. misy ny tsindry atao amin'ireo tompony ndraiky mpanjakany ny fotony ka mahatonga azy ireo tena tanteraka ny asa niaraka ametrahany ny lalàna azy indrindra amin'ireo lanonam-panjakana samihafa. Porofon'izany tsy fahatongavan'ny lehibe ny distrika tamin'ny lanonam-panjakana fametrahana samboady ny solombavam-bahoaka mily teto Faratsio ny sabotsy teo. Tsisy fampandrosoana antenaina na tsy fanajanandrom-panjakana ho ny solombavam-bahoaka ao an-toerana. Ary niezaka nanasa andreo solon-tena-panjakana rehetra teo anivon'ny distrika, teo anivon'ireo sapana raha-panjakana rehetra samihafa, misy ny tonga ary misy ny tsy tonga satria mbola misy ny tsindry izay ataondreo avy any amin'ny faritra izay manery mpiasa-panjakana tsy ange amin'izany fametrahana lanonam-panjakana zany. Ka izay indrindra no niteneny nilazana hoe ara-panjakana ny zavatra ataontsika androany tena miendrika ho an'ny vahoaka ny distrika Faratsio satria fantatsika tsara ny zavatra nisy tamin'ireny raha-pifidianana ireny ka rariny sinitsy ny raha toa ka hoe aty ny vahoaka aty amin'ny distrika ny Faratsio napetraka ny samboady ary esorana be lehibe ireo honorable namana izay nitarihan'ny filoha-hevitry ny antemera-pirenena miaraka amin'ireo député namana eo anivon'izany androm-panjakana zany satria androm-panjakana anankiray eto anivon'ny tany sy ny firenena zany. Amin'ny fomba ahoana moa ny ahafahantsika mandroso raha tsy manaja n'izany androm-panjakana zany tsika rehetrarehetra. Ary zay dia amena an'ireo ratsa-mangaika rehetrarehetra ireo solon-tena-panjakana rehetra zany afatra zany satria raha mieritreritra fampandrosoana dia tsy maintsy misy aloha any atao hoe fanajana n'izany androm-panjakana zany. Ary zay indrindra no nilazana hoe sakasaka izay tsy tonga io fa tanteraka somatsara izy androany. Midika fandavan'ny lehibe distrika ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy fandavana ny mahasolom-bavam-bahoaka ny Ramilson Omenjanary tao Faratsio ny tsy fahatongavany ho kosa ny filohan'ny vondrona parlementaire Fraisakina Maître Antra Razafimanantsoa. Ny tsy fahatongavany chef district eto amin'izao lanonam-panjakana zao satria lanonam-panjakana zao fametrahana samboady zao dia filazana zany fa mandaa ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avo lalam-panorenana ary mandaa ny mahasolom-bavam-bahoaka Madagasikara ny député mila mieritreritra daholo olo-panjakana rehetra izay mandray baiko satria efa tsy fifidianana intsony izy ity fa fametrahana ny mahasolom-bavam-bahoaka anazy ao amin'ny distrika misy azy. Tsy mila tsy tokony isy intsony zany hoe tsindry mbola ho atao zany dia manatanteraka tsindry iza moa le manindry ao anatin'izay. Misy olona manindry mampanindry matoa mananao foana ohatran'izany olo-panjakana. Ny chef district dia manana atao mila manaja ny atao neutralité de l'administration ka nampanohitra na sy mpanohitra ny solombavam-bahoaka metrahana samboady dia manana didy izy manotrina zany. Izy solon-tena-panjakana izy eto amin'ity faritra ty ary azy adionona hoe tsy solombavam-bahoaka na district fa solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Ny afaka ny fifidianana solombavam-bahoaka atao amin'ny distrika ny Faratsio ho cité ny Randriana Solonyaiko. Hita tao ny fifanatriana mivantana teo amin'ny herin'ny vola sy ny herin'ny vahoaka. No porofon'ny Faratsio fa tsy misy maharesy ny vahoaka rehefa tapa-kevitra indraindraikitra ka ampiasa ny fahifanafeny eo am-pelantanany. Nasehonareo zany, noporofoinareo zany tamin'ny fidiananareo lehilahy manam-panahy, lehilahy hendry, lehilahy tia fianarana, lehilahy tia famokarana, lehilahy manampy ny havany. Tsy izay zany fa solombavam-bahoaka Ramilson na atao hoe mily mitsanganana ao rilelan'Andriamanitra. Iasa ho an'ny vahoaka atraka nametrahany lalàna azy Ramilson raha mafisiny saingy mila ny fiara-mientana sy fiara-miasan'ny vahoaka ny tenany. Anatin'ny firaisan-kina raha teo no ahitana ny fahombiazana. Iza sika no tsy mahatsapa fa sarotra sy mahanitra ny tokantrano malagasy ko andeha hirahina isika vonina androso isika satria amin'ny firaisan-kina no eto izay mitambatra vato izay misaraka fasika fa andao toizatsika ny lalana izay efa natomboka satria hoy président Ravalomanana tonga miaraka ny famboana ary miasa miaraka ny fambiazana ko atambarony ery vonintsika amin'ny adidy miandry ato anatin'ity commune sivy fokotany 100 mandrafitra ny distrika ny Faratsio ao anatin'ny firaisan-kina tanteraka no ampandrosoana ny vahoaka Tatsaha ato anatin'izany distrika manitsika ity. Solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy ato amin'ny distrika Faratsio ao ankehitriny tsy ho an'izay fidy arery fa ho an'ny vahoaka ny distrika ny Faratsio iray manontolo vonina ny eno sy tondra ny etaeta ny vahoaka rehetra amin'izany rafitra isan'ambaratonga eto amin'ny tany sy ny firenena.
miantso fihavanana sy firaisankina ary aoko zay ny adona politika feno mifandara-potoana ny sabotsy teo an distrika ny faratsio fotoana nanaovana inanoana-mpanjakana nametrana ny samboatin'ny député antoerana nianga tamin'ny jiabe ny fotoana ny folakandro ny azo any kianjasoa nanaovana ny lanonana na raha nanofokena amin'ny tampihavanana sy fiara-misakafo ary nofaranana tamin'ny afomanga lehibe lafombavao afa tanteraka kosa indray mila mamondrina hery ny taizany profesora Zafy ara-politika manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao Itabera Randriamanantsoa raha ny fantatra dia isy ny lanonana manokana ataon'ny fianakavian'ny profesora Albert Zafy any Betsika any 4 hatramin'ny 4 oktobra ho avy izao raha ny fanazavana isy ny fametrahana tsangam-bato manokana ho azy mandritra izany any antoerana araka izao taty-baovao ny Germaine Menjanary sy Mathieu Princy amintsika izao matymonka ny ezaka tamin'ny fametrahana ny demokrasia nataon'ny profesora Albert Zafy teto amin'ny firenena tsy tafita ny afatra mila mamondrina ny hery ireo zazana velany sy ireo taizany ara-politika mba amelmaso ny ezaka natomboka fa tsy ho zarazarainy fitiavam-pahefana ho Itabera Andriamanantsoa mazava ny fotokevitra ny joroany profesora Zafy dia ny fahafahana amin'ny lafiny rehetra amin'ny mahafirenena demokratika eo ohatra ny fahalalan'ny tsirairay amin'ny faneho-kevitra mifanohitra amin'izao zava-misy izao ny zavatra ny adiny profesora Zafy teto ho iatrany ny fanazavany fa malalaka daholo ny demokrasia ara-économique demokrasia ara-politique demokrasia ara-sosialy zay tadiavin'ny président Zafy demokrasia ara-économique dia mandeha décentralisation mandehana amin'ny fotony misy dia politika mahafaka mampiseho ny hevinena an-dalambe misy le vahoaka rehefa tezy ho ny maramila mba balizena fotsiny io resaka tany io tokony tsy manifeste amin'io dia izany aby demokrasia e sosialy vahoaka zay revinareo fikarakarana sosialy mizaly vahoaka sisy rano sisy zio sisy sasa daholo le demokrasia ampiasain'ny président Zafy amin'le fampihavanana le demokrasia ampiasain'ny président Zafy zany miaka amin'ny fampihavanam-pirenena demokrasia l'électrification tokony hanana zio daholo le olo demokrasia amin'ny fampianarana tokony hitovy daholo ny fitantanany fampianarana demokrasia routière tokony hanana lalana zany le demokrasia filosofia apetraky président Zafy amin'ny demokrasia zany le olo zany tena mahasapa misy fa anazy ty firenena ty anazy ty firenena ty izy tokony andraikitra firenena ty olo tsirairay tena sarotiny e malagasy zany mivibrer ensemble zay demokrasia tadiavin'ny président Zafy zao le sisy mivibrer ensemble sisy mifesepo misy miaraka zay demokrasia tadiavin'ny président Zafy tena malalaky misy ohatra ngany avelana raha ny fantatra dia isy ny lanonana natao any amin'ny fasan'ny profesora Albert Zafy any Betsika ny 4 ny 5 ary ny 4 oktobra ho avy izao ho avoaka ao anatin'ny vatana-patoriana azy hatramin'izay ny taolambalo ny filoha teo aloha ka omena ny toerana sahaza azy raha ny fanazavana hatrany lanonana izay anasan'izy ireo ny malagasy rehetra tsy ankalavaka amaranana ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany olona iray mitampiadiana no hitan'ireo mpiambina avy amin'ny secret service américaine fa nikasa ny tifitra ny Donald Trump teo akaiky ny kianjana golf nisy azy omaly tolakandro nanapoaka basy ny avy amin'ny USSS raha nahita ny basy efa niatra tany amin'ny filoha amerikanina teo aloha ity indroa amin'izao izany no nisy nikasa amono ity candidat républicain ity ny iray tamin'ny volana Jolay ary ny iray kosa ity nandamoka efa voasambotra moa ilay lanketrika ny famonoana ny Trump araka izao fanadihadiany Livano Menjanary eo amin'ny sariny mbola hava tsara nitifitra ireo mpiasan'ny secret service rehefa nahita olona mitondra basy AK-47 teo akaiky ny kianja filalaovana Donald Trump golf dia ny Trump National Golf Club ao West Palm Beach Florida malalahady tolakandro tsy nisy ny naratra nitsoka tamin'ny fiara kosa ilay lehilahy voalaza fa nitondra fitaovam-piadiana voasambotra mitandro ny filaminana teny an-toerana Ryan Wesley Ralph 15 taona mitohy ny fanadihadiana sy ny famotorana momba ity lehilahy ity indroa amin'izao no nisy ny kasamony Donald Trump ny voalohany nandritra ny famborenam-bahoaka tao Pennsylvanie ny volana Jolay lasa teo izay navony teo akaiky ny sofiny ary ny iray ity nisy omaly ity roa volana mialohan'ny fividianana any États-Unis
Samy tsy nankasitraka ny fisinyeritreritra toy izao na i Kamal Harris mpifanina mivatana amin'ity filoha Amerikanina teo aloha ity na i Joe Biden izay nanome toromarika ny hanamafisana ny fitandroana Donald Trump. Tapitra ny fampahalalam-baovao tombokilasy sy tombovavy mankasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany horainao vetrany aoriana izao fampahalalam-baovao izao toy ny mahazatra ny Global News aorian'izay kosa nanarana ny fandarana dinika ka ho vahiny fanerazafy manantany mandritra izany ny birao politika tia mano sady mandataire ny candidat Ravalomanana marika amin'ny fifidianana be ny tanàna dia tsy izay izany fa i Julien Andria Morasata izay anasananao anaraka izany tenako kosa tombokilasy sy tombovavy mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.